Iary vavaka isika rehetra, misaotra anao ry Jesosy Kristy Tompo, Tomponay amin'ny zavatra rehetra, Tompo mandahatra ny fiainanay, nefa koa Tompo ny fitiavana. Tsy misy manana fitiavana tahaka anao, ary tsy misy mahafehy ny fitiavana tahaka anao. Fa noho ny fitiavana dia niditra tamin'ny faty antoka ianao Jesosy, niala tany an-danitra, nifidy ray aman-dreny faran'izay mahantra, mpandrafitra, nanitra ny androm-piainanao dia nahilikilika, ary maty irery teo ambony hazo fijaliana, noeloina tamin'ny zavatra tsy nataonao. Fitiavana ny nahatonga izany. Ny fitiavanao anay no nialanao ny lanitra, ary niditra ho mahantra ianao mba hampanankarena anay. Nitolo tena ho mpanoty ianao mba hanamarinana anay. Noheloina ho meloka ianao mba hamonjena anay. Fitiavana ny mahatonga izany. Ary raha vorinao eto amin'ity toerana ity izahay, tsy izahay manam-bola na no izahay fifoazana, fa mety izany nahatonga anay eto hoe fotoam-pifoazana ny farimena, andetsika ho any. Fisainanay izay, fa ny fisainanao dia ny hoe makanesany ny farimena fa ny toeram-pibebahana, amin'ny toerana fiovana, ao amin'ny toerana fanasitranana, andrafetan'Andriamanitra anao. Misaotra amin'izany Jesosy. Ankehitriny ary dia tahio ny teninao, mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay, ary mangataka aminao mba tsy ho soratra, voasoratra amin'ny taratasy izay rehetra ampianarinao, mba tsy ho soratra, voasoratra amin'ny takela-bato ny ampianarinao, fa ho soratra, voasoratra ao anatin'ny fo, ka iainanay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatanay an'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ampianarina ry havana dia ny boky ny Agai. Ary satria toko anankiroa fotsiny io, dia ho vakiantsika izy, mba ialantsika koa amin'ile hoe nianatra soratra masina anay tao, nefa ilay soratra masina tsy novakiana, fa ny momba n'ilay soratra masina no noenoina. Ka hamaky ny boky ny Agai tsika, toko voalohany no vakiantsika. Atsangany daholo amin'ny Baiboly eny an-tanantsika eny hoe soratra masina no inarantsika. Maromaro no tsy mitondra Baiboly. Soratra masina nefa ny anarana. Tondra Baiboly raha mipitsy fombolotoizitsika izy. Aoriana amin'ny boky inona misy ny boky ny Agai? Aloha amin'ny boky niza misy ny boky ny Agai? Mbola misy tsy mahita hatramin'izao. Mbola misy tsy mahita hatramin'izao. Pejy fahafiry. Ao ary, jerentsika amin'izay. Hianatra antsika mako, jerentsika amin'izay. Ny ety ankavia koa no mako ny andininy voalohany, dia ny ety ankavanako ny andininy faharoa, dia mifandimby isika hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo.
efa samy mahita daholo. Tsika ty zany manomboka dia manohy ny ato dia tahaka an'izay mandra-pavitany 5:12 voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariusa mpanjaka no natongavany teny Jehova nentiny Hagai mpaminany tamin'ny Zerubabela zanaky Seltiela gouvernoura tany Joda sy tamin'ny Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be nanao hoe dia tonga ny teny Jehova nentiny Hagai mpaminany nanao hoe kanefa rava ty trano ity efa namafy be ianareo nefa kely ny taona, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afapoa, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ny kitapo loka. Miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia akasitrahako zany sady ankalazainao hoy Jehova. Ary noho izany dia ny aminareo no itsaharan'ny lanitra tsy nampilatsaka handro sy ny tsaharan'ny tany tsy avokatra. Ary Zerubabela zanaky Seltiela sy Josoanaky Zozadaka mpisorona be mba amin'ny sisina rehetra amin'ny vahoaka dia nihaino feon'ny Jehovah Andriamaniny sy ny tenin'ny Hagai mpaminaniny araky nefa nandrahan'i Jehovah Andriamaniny azy ary natahotra teo anatrehan'i Jehovah ny olona. Dia notairin'i Jehovah ny fanahin'i Zerubabela zanaky Seltiela gouvernourany Joda sy ny fanahin'i Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be sy ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka ary dia avy izy ka nandravitra ny trano Jehovah tompony maro Andriamaniny. Amen. Ny boky ny Hagai no ianarantsika. Eo amin'Andriamanitra zava-dehibe ny anarana. Eo amin'Andriamanitra dia zava-dehibe ny anarana. Ka reo anaran'ny mpaminany rehetra eo, ary Hagai dia mpaminany 10 amin'ny antsoina hoe mpaminany madinika. Ny mpaminany tsy misy hoe lehibe sy madinika, fa araky ny halavan'ny soratra nataony no ilazany hoe lehibe. Tahaka n'Isaia lava be ny boky nosoratany, Jeremia lava be ny boky nosoratany, fa ry Hagai, ry Malakia, ry Hosea, ry Amosa dia fohy ny boky nosoratany. Zay nanaovana azy hoe mpaminany madinika. Ary Hagai dia 10 amin'ny mpaminany madinika. Karaky ny teniko teo dia hoe amin'Andriamanitra zava-dehibe ny anarana. Fa ao anatin'ny anarana no ametrahan'Andriamanitra ny tantaran'ilay olona. Zava-dehibe ao anarana io. Inona raha ny hevitry ny teny hoe Hagai? Zao no heviny, fety. Olona mitondra fifaliana, zany no heviny. Olona mitondra fifaliana. Zay miona amin'ny Hagai mahazo fifaliana. Ary le fifaliana entiny Hagai dia zao, ny anaran'ny Hagai mifandray amin'ny tempoly. Zany hoe fifaliana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra.
io no anarany Agai. Fifaliana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Zay miona aminy dia miona amin'Andriamanitra. Ary rentsika teo miverimberina tany hoe ary tonga tamin'ny Agai ny tenin'Andriamanitra. Verina impito amby roapolo io ao amin'ny boky Agai iray manontolo. Tonga tamin'ny Agai ny tenin'Andriamanitra. Ary avy eo io Agai nampita azy tamin'ny olona. Ka ny fiaonan'ny olona tamin'ny Agai dia fiaonany amin'Andriamanitra. Ary ny tempoly no ahafantarana indrindra an'ny Agai. Ny anarana zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Say zany tena zava-dehibe eo anarana io. Raha ianao zany no miteraka manome anarana ny zanakao, ho tantara ny zanakao le anarana homenao. Tsarovo zay. Misy maka anarana ho an'ny zanany, mamadibadika calendrier na anaran'olona malaza, mpanao teatra, mpanao sinema, hita amin'ny video, nomeny anaran'ny zanany, ho takany olona alainao anarana iny no anaran'ny zanakao. Raha ny anarana amin'ny Baiboly no jerena. Ka ny anarana tsy memem-pona. Satria hoana ny antony, iny anarana iny no iantsonao ny zanakao isan'andro isan'andro. Iny anarana iny no iantsony olona ny zanakao isan'andro isan'andro. Iny anarana iny no iantsonona ny vadinao isan'andro isan'andro. Lasa ahafantarana n'le olona ny anarany. Ka manefy ny fiainany, manefy ny tantarany ny anarana. Ko raha manome anarana hianao zany, aoka mba anarana anefy tantara tsara ho an'ny zanakao le anarana. Fa tsy hoe malaza tamin'ny video, malaza tamin'ny film, malaza tamin'ny roman, tamin'ny tantara, malaza tamin'izao. Mindreny tantara tapatapaka miseho amin'ny televizion, mba ataoko amin'iny anaran'ny janako, ho lasa toetra ny zanakao io. Zay ny zavatra marina. Raha ny tantarany Agai, dia io mihitsy ny marina. Ny anarana tsy memem-pona fa anarana zay ahafantarana an'le olona, ievan'le olona maro, ary ny fahafantarana ny Agai dia hoe ny tempolo ny fandraisan'ny anarany, zany hoe fanaovana ny asan'Andriamanitra, fanolorana ny asan'Andriamanitra. Zay no asontsika voalohany amin'ity teny hoe Agai ity. Ary amin'resaka hoe fanaovana ny tempoly dia zao ny marina. Rehefa manao fiangonana, ny fiangonana matetika saminy ao amin'ny Agai no angalany azy. Sady zay ny marina. Rehefa anao fantarana tsika dia boky ny Agai. Anao tempoly tsika dia boky ny Agai. Anao trano tsika dia boky ny Agai. Inona marina moa? Mahatokany hoe ny anaran'ny Agai tafiditra amin'ny tempoly. Le trano ve no ambarana? Le trano ve no tena zava-dehibe amin'ny Jehova? Tsy le trano ny zava-dehibe amin'ny Jehova. Ary tsy fanaovana trano ny tena izy. Ao amin'ny boky ny Agai, tsy fanaovana trano. Fa izao ny marina. Jointsika kely ny tantara. Rehefa tonga ny fahavalo nanafika ny vahoaka Israely, dia resy izy. Noravana ny tempoly. Inona no mitranga rehefa rava ny tempoly? Le zavatra rehetra fanao amin'ny tempoly no tsy nitohy intsony. Zany hoe ny fanompoanan'i Jehova no tsy mitohy intsony. Ny fianonan'ny lalàna no tsy mitohy intsony. Ny fanolorana sorona no tsy mitohy intsony. Dikan'izay dia miha vahoaka jaintilisa ny vahoaka Israely. Lasa tsy misy intsony le fiaonana amin'Andriamanitra. Satria hoana tsy misy intsony le tempoly. Tahaka ny olona anankiray tsy miditra am-piangonana. Inona ny very rehefa tsy miditra am-piangonana ianao? Tsy mandray ny tenin'Andriamanitra intsony, tsy afaka midera an'Andriamanitra intsony, tsy mandray ny sakramenta intsony, ary rehefa tsy eo rehetrarehetra ireo, inona no mitranga? Mihajentilisa ianao. Miverina amin'ny fahajentilisana ianao rehefa tsy miditra am-piangonana. Noho izany tsy marina ny teny hoe ngara fa tsy miditra am-piangonana dia tsy mivavaka. Tena tsy mivavaka ianao. Zany marina. Ary zay ny nahasarotiny an'i Jehova asaina amboarina ny tempoly. Satria tsy misy toy ny sorona fanavotana
tsy misy intsony ny sorona famelan-keloka, tsy misy intsony ny famakina ny lalàna, tsy misy intsony ny fianarana ny lalàna, tsy hita intsony mampiavaka ny zanak'Israely amin'ny vahoaka jentilisa rehetra, dia ho Jehova amboary ny tempoly. Satria ny fisian'ny tempoly no isian'ireo rehetrarehetra ireo. Ka noho izany tsy fanorenana trano ny tena antony boky ny Hagai, fa hoe hamerenana indray ny vahoaka an'Andriamanitra, ny vahoaka Israely. Io ny tena antony. Ary Andriamanitra dia mampiasa zavatra maro samihafa hahatateraka an'io. Rehefa tonga mpanjaka Kirosy, dia zao no nataony. Mahazo manao ny fivavahany amby ny firenena izay nobaboiny. Ary mahazo miverina tanindrazana ny olona zay nafindra toerana. Tahaka ny Jiosy, rehefa resy nalaina tany Palestina, nafindrana ka ny Babilôna. Dia anavisariny Kirosy naverina izy, niala tany Babilôna, nafindra niverina tany Palestina. Ary rehefa mifindrany izy ireo dia nanao ny tempoly. Nefa araka nambarako teo, satria rehefa rava le tempoly dia mihena ny fiainam-bavaka. Rehefa tsy miditra am-piangonana dia mihena ny fiainam-bavaka. Ary araka ny fampianarantsika, misy anankiroa ny fiangonana. Dia antaniko isika, aiza ny fiangonana voalohany? Aiza? Trano fiangonana. Aiza ny fiangonana faharoa? Ny tokantranonao. Fiangonana faharoa ny tokantranonao. Dia mba manontany tena, zavatra araka ny tenin'Andriamanitra daholo ve natao trano ao? Satria ny fiangonana faharoa, rehefa ao amin'ny tokantranonao tsy misy vavaka, ao tokantranonao tsy irana ny ramasina, ao amin'ny tokantranonao tsy misy famakina ny tenin'Andriamanitra, miajentilisa ianareo menakavy. Zany ny zavatra marina. Miajentilisa isika. Ary io tsy fidinana inona io. Tantara avy tantaraki ela be ty, averiko indray mandeha. Indray mandeha aho, voantso, nangatany fiangonana anankiray itoroteny. Anao alahady amin'ilay toerana. Mbola tsy tonga tamin'ny toerana mihitsy fa zay avy nandeha amin'ilay toerana. Tsy hitako ny tranon'ny pastera, tsy hitako ny misy ny fiangonana. Dia nanontany aho, aiza misy fiangonana loterana eto tompoko? Irio ny olona. Dia nandeha teny aho, ny fiangonana ihany no hitako teo, tsy nisy trano teo akaikiny. Dia nandeha nitady olona, aiza misy ny tranon'ny pastora? Iry piterio ny olona. Dia nandeha teny aho, lavidavitra dia efa misy zavatra mitabataba be mivoaka amin'ilay trano. Tsy mba hira masina fa no ny hira mitabatamba be, teny tsy fiteny ireny no mivoaka avy ao. Dia niverina nanontany iray, azafady tompoko, io ve le tranon'ny pastera? Io ny tranon'ny pastera ka. Verina, tsy mba hirana pasterana eo mivoaka avy eo, fa hira hafa mivoaka avy amin'ilay trano. Farany anandondona ihany niditra, mivoaka avy eo raha matoa vadin'ny pastora. Azafady tompoko, ato ve ny tranon'ny pastera? Enozy, neveriko fa tsy tranona pastera ato. Dia miala tsiny re tompoko, fa tanora moa ny atao trano. Zay ny nataony azy. Ny marina dia izao, tsy fiangonana le tokantrano, fa ny fiangonana ery, ny tranon'izy menakavy ety. Ary ilay trano tsy ahitana taratra fa fiangonana ilay trano. Ny tranonao ve ahitana taratra fa kristianina ianao? Mampieritreritra io tenin'ny Hagai io. Satria ny ahafantarana ny Hagai mifandray amin'ny tempoly. Ny ahafantarana ny kristianina mifandray amin'ny asa-piangonana, amin'ny fiainam-piangonana, amin'ny Jesosy zany no tena ahafantarana antsika rehetra. Ino manatao fiangonana? Ny fiangonana dia fitambarana tokantrano maromaro ny vita batisa miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray.
zay natao fiangonana. Fa raha tsy zany mpandainga daholo tsika rehetra. Ny lanjantsika baiboly miala ny hatrany makaty am-piangonana, hijorontsika vavolombelona maro manao hoe ity baiboly ity ny fiainana menakavy. Fa raha tsy zany ianao manao teatra, mandainga me tsara vilantsika mibesomaro milanja baiboly kanefa ny fiainana tsy tenin'Andriamanitra. Zany ho izy. Lasa fiangonana mpiatsara velatsy mifariseo ny fiangonana anankiray. Zay mpandray ny fanasan'ny tompo, manao batisa, manao confirmation, nefa ny fiainany ivelan'ny fiangonana tsy ahitana fa kristiana izy. Mpiatsara velatsy zany. Tsy an'Andriamanitra zany. Ny boky ny Agay mampatsiaro an'io novakiantsika teo. Ny boky ny Agay mampatsiaro an'io. Saino azontsika voalohany anatin'ity zany hoe ny fiainako, ny momba rehetra ahitana fa an'Andriamanitra aho. Tena Andriamanitra tokoa ny atao amiko. Manaraka an'io ndray, rehefa tonga tany Palestina reto olona reto, nanao le tranon'Andriamanitra ny tempoly, dia araka ny nambara teo, tezitra ny manodidina. Indrindra zareo tao Samaria tezitra. Inona no nanaovanareo ny tempoly? Dia nibahana zareo tsy mety nanaovana ny tempoly. Dia nitsahatra teo ny fanaovana ny tempoly 17 taona tsy nitohizina le tempoly. 17 taona tsy nitohizina le tempoly. Nandresy ny tsipivavaka. Nandresy ny tsipivavaka. Ary tsy tamin'ny andron'izany ihany any. Ato zao tsika samy fifoazana, fandrombaka manao teny vavolombelona ety. Samy fifoazana tsika. Andeha akahery aho, andeha akahery aho tonga ety. Dia tena hoe fifoazana marina tsika. Fa ahoana rehefa miverina any an-tanàna ianao? Iza ny mandresy? Tahaka ny tamin'ny andron'ny Jiosy ve? Niverina anao tempoly, niverina any aminazy, izy tsy nandresy, fa ny tsipivavaka manodidina nandresy, dia maty-momboka tao ny fanaovana ny tempoly. Misy olona io vao ny fianakaviany, dia maty-momboka ny maha-kristianina azy. Tsy hita intsony ny maha-kristianina azy. Eo vao ny namany, tsy hita intsony ny maha-kristianina azy. Fa rehefa samy kristianina, ohatrany hoe olo-masina anjelina tsakatany izy. Fa rehefa miaraka amin'ny tsy kristianina dia tsy hita izy. Io la hoe finoana tahaka ny tanalahy. Ahoana reny tanalahy reny? Rehefa maitsomaitso ny andehanany dia lasa iny izy. Rehefa menamena dia lasa iny izy. Zay. Misy rehefa te am-piangonana dia tena mihira mafy. Mafinaritra ery. Fa rehefa eny voan'ny jentilisa, mihoatra lavitra noho ny jentilisa. Dinio le fiainanao. Fa ny tantara atao amin'ny Agay mampatsiaro tsara an'izany. Tantara tsara amin'ny Agay mampatsiaro tsara an'izany. Voalohany andehanako aty dia ho le zanako ao an-trano ao. Haian'ny fampianaran'ny papanay androany. Dia zao nataoko azy. Raha ny an-dakilasy any amin'ny STPL dia mampita fahaizana ny mpampianatra. Fa raha amin'ny fivoriam-pifazana tsy mampita fahaizana, fa mampita fiainana. Mampita fiainana. Ka tsy ny fahaizana no atolotra fa ny fiainana. Ary ina ny hevitra ny teny hoe mitory-teny. Ny mitory-teny dia tsotra manolotra Jesosy. Zay no teny mitory-teny. Ka le tory-teny na le fampianarana tsy hoe ny zavatra hainao no avoaka. Fa ina ny fito ny tory-teny mahery vaika indrindra. Ary ina ny fampianarana mahery vaika indrindra? Ny fiainanao andavanandro. Io ny tory-teny tsara indrindra. Ary io ny fampianarana mahery vaika indrindra. Ka eto, ry zareo avy any a Babilona hanorina ny tempoly, dia resiny besiny maro zay tsy tiany hanorenana ny tempoly. Moa va tsy fitenintsika ny hoe mba nivadiko io iny mba hendriany, ny zanako iny mba hendriany, fa inona ny mahavoazo tsika? Namany. Tsy zay ny tenintsika? Namany mahavoazy. Zay ny navoan'ny Jiosy, ny namany. Ny tao Samaria ny navoazy. Nefa ahoana ho Jesosy? Ianareo nina ozy? Fanasy ny tany. Ianareo ninona? Jiro fahazavany zao tontolo zao. Tia fanoarana ataoko matetika, averiko matetika mba azahoantsika azy.
raha mividy hena 1 kilao ianao, sira 2 kilao ve natao aminazy? Ka zay betsaka ny anao rany. Azo hoanina ve ny hena 1 kilao raha sira 2 kilao natao aminy? Fa raha sira kely eran'ny tanana azo hoanina sa tsy azo hoanina? Inona no azontsika amin'izay? Ny kely no manova n'inona? Ny be. Zay ny Jesosy. Ny kely no manova ny be. Zay ny azy. Ary zay ny nahadiso ny Jiosy. Kely avy any amin'ny Babilôna izy, resy mibetsaka tao Samaria. Fa eo amin'ny Jesosy, ny kely no manova ny be. Zao filazany tsara tonga ty amintsika zao, olona 12 lany ny etom-bony. Zao fifoazana misy eto Farimena zao, pastera izany ny etom-bony. Firinisany, ray, izany anarany. Dadatora Kotojandry, nahavory antsika rehetrarehetrareto. Ka raha tsika rehetrarehetrareto ny teny amin'ny ainany tenin'Andriamanitra, tahaka ny ainany Dadatora Kotojandry amby, angamba nanorina fiangonana firy tsika manodidina eto. Azotsika zay. Ka zay mihitsy, zay ny tena nahavoany reto Jiosy reto. Kely anisy avy any izy, dia tonga eto, dina ny hafarany, matomomboky mibeso ny maro. Azafady ry havana, ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy, tsy mba fomba demokratika, ka ny be anisy anao rahana. Ary zay ny nahavoan'ny Pilato. Rehefa nanontany Jesosy hoe, iza ny tianareo alefako anareo, Barabasy sa ilay Jesosy mpanjaka ny Jiosy? Ny be anisy mpandatsa bato betsaka dia, iza ny nalefa? Barabasy. Iza ny vonoina? Jesosy. Ka matetika raha manara-drenodranony atao mibeso maro fotsiny ianao, mamono Jesosy nefa ranao. Zany no izy. Ary ny fiteny hoe efa eo akaikin'ny Jesosy tsy ampy ny eo akaikin'ny Jesosy. Fa na dia eo akaikin'ny Jesosy azy ianao mbola mety very. Io ny azo fijaliana io. Voalaza ny soratra masina. Nisy olona taon'ino izy? Ny akavanany. Ary nisy olona koa ny taon'inona? Ny akaviany. Dia holy anankiray. Izy roalary io samy teo akaikin'iza. Samy teo akaikin'ny Jesosy izy roalary io. Zao nataon'le anankiray. Raha zanak'Andriamanitra lahy dia vonjeo zahay. Vonjeo ny tenany lahy dia samy hafa keto isika. Dia holy anankiray nananatra anazy. Aza miteny zany ianao. Fa isika dia voanony nataontsika. Dia vezony tamin'ny teny tamin'i Jesosy manao hoe tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ina mivaly tenin'i Jesosy? Anio hiany dia eo namiko any paradisy ianao. Samy teo akaikin'i Jesosy izy roalahy. Ny anankiray very, ny anankiray voavonjy. Ka tsy fialantsiny eo akaikin'i Jesosy aho, mety ho very ianao. Mety ho very ianao. Satria manaraka ny diany besony maro. Le anankiray nahita mibeso maro nanesoeson'i Jesosy dia nanao, fa le anankiray kosa nalala ny verina teo amin'ny Jesosy. Zay le 17 taona ny tsara fanaovana ny tempoly. Satria hoana resy ny feo mibesony maro, ny vitsy anisa avy any Babilôna. Le manana ny Jesosy tia ny ry havana mila fijoroana. Tena mila fijoroana le manana ny Jesosy. Ahoana ho Jesosy? Raha misy olona tsy mahafoy, inona ny tena? Ny vadiny, ny reniny, ny rahalahiny, ny anabaviny, ny arenany, dia ahoana? Tsy mendrika n'inona? Tsy mendrika ny ho mpianatro. Raha miteny ny anankiray miteny raha misy tsy mankahala. Zay no nataony. Mandriamanitra ve ianao tia ve ianao hankala ny vadinao, hankala ny reninao, hankala ny ankolanao, tsy karakara ny fiainanao andavanandro? Tsia. Fa izao, eo amin'ny lara-pahamena dia Jesosy no voalohany. Eo amin'ny lara-pahamena dia Jesosy no voalohany. Aty ohatra vao aingana. Namono zaika be tany Mazanga isika, ny akabiazany tany. Dia nisy pastora anankiray tao maty ray. Any amin'ny faritra ny Refanany, faritra Tiliariny, maty ny rainy. Nefa anisany tompona andraikitra ho an'ny Tomasy ny izy. Amin'izay be ny fikambanany dehilahy. Zao ny fijoroana nataony. Ho an'ny Tomasy nao, fa tsy verina ny Tulehara andevina ny raiko. Zao ny fijoroana nataony. Izy anisan'ny lehilahy ao anatin'le zaza, le zanaka, nakany Tomasy nizy. Zay zavatra izay, raha tsy manana an Jesosy ianao tsy afaka hitenen'izany.
mijoro tsara manana an Jesosy. Zay ny hoy izy. Ary ny tena fatarana hoe mijoro manana an Jesosy ianao dia eo fovoan'ny tokantranonao. Zay ny tena fatarana anazy. Dia taty afara rehefa maty Kirosy dia Dariosy nandimby azy. I Dariosy ndray koa dia mbola mitovy fisainana tamin'ny Kirosy. Nasay miverina ny an-tanindrazana ny olon-drehetra ary dia nampanaovina ny tempoly. Eto Agay no miasa. Misy fianarana ndray koa eo. Zao le fianarana eo. Le tantaram-pirenena ve na ny tantaram-pirenena n'izao tontolo izao ve dia lay président na mpanjaka amin'ireny ve manao ny tantara sa Andriamanitra. Raha ny boky Agay milaza azy hoe Andriamanitra no manao ny tantara, na ny tantara iraisam-pirenena azy dia Andriamanitra no manao ny tantara. Vao mainka ny tantaran'ilay firenena dia mbola Andriamanitra ihany koa no manao ny tantaran'ilay firenena. Zany no ambaran'ny boky Agay eto. Mbola Andriamanitra koa manao ny tantara rehetra eo. Ary ny fanaovana an'Andriamanitra ny tantara mba hampatsiaro ny olona hitodika makany aminy. Eran'izao tontolo izao dia malaza hoe misy ny krizy arabola. Eran'izao tontolo izao misy ny krizy arabola. Zay ny voalaza. Ary eo anatin'ilay krizy arabola voakasika izany koa tsika. Ina nefa no hita eran'izao tontolo izao ny fianahan'ny olona miditra am-piangonana. Ny fianahan'ny olona mivavaka any an-tokantrano. Zany no zavatra hita. 2 taona lasa aho tany Amerika. Petraka tao an-tranona pastora. Dia tena gaga. Tsy mivavaka alohan'ny matory, tsy mivavaka rehefa mifo, amin'ny sakafo ihany no mivavaka, tsy mivavaka alohan'ny handeha, tsy mivavaka rehefa tonga, dia mba gaga ihany aho. Dia hoe angamba mba manontany ihany ny Andriamanitra tompony reto vazaha reto hoe tena mivavaka ve ty olon-ty sa tsy mivavaka? Zay le fianan'ny fiantorana makany amin'i Jesosy. Tsy misy ankizy madinika miditra am-piangonana, tsy misy tanora miditra am-piangonana. Ary rehefa ny zaza sy ny tanora ny tsy miditra am-piangonana dia mazava loatra fa ny fiainan'ilay firenena ny tsy vanina, tsy ho lavorary. Ary noho izany io zavatra mitranga rehetrarehetra eran'izao tontolo izao io dia entin'Andriamanitra hampatsiaro amin'izy ireo hoe miverena makany amin'Andriamanitra. Hoentiny hampatsiaro zany io rehetrarehetra io izay mitranga io. Ary eran'izao tontolo izao no jerentsika. Manaraka koa eo amin'ny tantaram-pirenena, tantaran'ny firenena anankiray. Raha mivakintsika teo ny toko voalohany teo, mbola mijery azakapobe ntsika. Raha vakintsika ny toko voalohany, ina ny zavatra miverimberina eo dia ny hoe mihamana-karena ilay firenena sa mihamahantra? Mihamahantra. Jerentsika ny toko voalohany eo hoe avetsika viditra azy amin'ny Tsipry eny. Jerentsika ny toko voalohany eo hoe jereo ny andinin'ny fahaenina. Jereo ny andinin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andinin'ny fahaenina jereo tsara. Ahoana voalaza eo? Efa namafy be ianareo nefa kely ny taona. Mihinana ianareo nefa tsy voky. Misotro ianareo nefa tsy afa-po. Mitafy ianareo nefa tsy misy mafana. Ary tsy mahazo karama, ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapo loka. Zany zavatra voalaza eo. Ao amin'ny andinin'ny fahafolo koa jereo koa. Ka noho izany dia ny aminareo no ninaozy ny tsaharan'ny lanitra tsy hampilatsaka hando sy ny tsaharan'ny tany tsy havokatra. Ary ny antso ny fahamainanao amelan'ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boloboka sy ny diloilo sy izay vokatry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mba n'izay rehetra fa nisasaran'ny tanàna. Ina ny mahatonga an'io? Ny fahotan'ny olona dia misy fiatraikany amin'ny fivelomana. Ny fahotan'ny olona dia misy fiatraikany amin'ny fivelomana.
voalaza mididy folo rehefa mamarana anazy amin'ny Exodosy didy folo zay mitandrina ny didy ozy dia ahoana ho tahinana inona ny taranany mba mizafiny ny zafiafiny. Ahoana mivolaza ny Deutéronome 7:20 zay rehetra nitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny tapany voalohany dia ahoana ho tahina ninona ny tenany, ny tokantranony, ny zanany, ny zafiafiny. Zany hoe zay ataon'ny ray aman-dreny dia ahoana manana fiatraikany hatrany amin'ny zanany rehetra any amin'ny fitahian'Andriamanitra. Sany nombara eo lay fionana amin'Andriamanitra zany dia lasa mitondra fitahiana na ozona ho an'ny firenena. Ary mila vavaka ny firenentsika riavana amin'izao. Mila vavaka ny firenentsika amin'izao. Satria amin'izao fotoan'izao samy mitady ny ho an'ny tenany ny tsirairay avy. Samy mitady ny ho an'ny tenany ny tsirairay avy. Tsy hitintsony hoe fihavanana sy firaisankina samy malagasy fa samy mitady ho an'ny tenany ny tsirairay. Ary satria rehefa sady mitady ho an'ny tenany ny tsirairay dia ahoana hoy ny obolana malagasy fanambadiam-bola avoka ina ny toyny samy kepoka zay azony ka ny ankehitriny dia samy mitady zay ho kepohany tsirairay aby. Ary zay ny fitiavan-tena no iny fa mirongatra be dia be. Ny fitiavan-tena no mirongatra be dia be. Ary rehefa ny fitiavan-tena no mirongatra be dia be amin'ny firenena dia ny ady an-trano tsisa tsy misy. Fa tsy misy intsony ny fifampinjojovana. Mitombo ny asan-jolahy, mitombo ny famakian-trano, mitombo ny famonon'olona, mitombo ny fisintomana ankeriny zay ohatra hoe ny ahy aloha vao ny hafa. Tsy mirarana zay mahazo ny hafa fa ny ahy aloha. Ary rehefa ny anao ny lasa aloha dia mamono ny hafa ianao amin'izay fotoan'izay. Lay didy manao hoe aza mamon'olona tsy hoe manatsantoka antsy ny hafa ihany fa ny hoe zay rehetra mahatonga fahavazana ho an'ny hafa ataonao dia namany mamon'olona amin'izay fotoan'izay. Ary io no ampahatsivan'Andriamanitra ny zanak'Israely jerentsika kapobeny amin'ity toko voalohany ity sy amin'ny agay rehetra dia ny hoe ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra dia miteraka zavatra maro isan-karazany. Ho antsika loteranina ary mety amin'ny efitsika ema koa mety misy an'ity sy amin'ny fiangonana hafa ahoana ny fanomboan'ny didy folo rehetra amin'ny fotom-pianarana ho antsika. Raha manontany hoe inona ny hevitra zany dia inona ny voalohany anomboany azy tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Io no fanomboan'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Ary amin'ny hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika dia ny fitiavana niteraka fahatahorana. Ary ny fitiavana niteraka fanajana. Ny fifandraisany fahatahorana sy ny fitiavana no mampirindra ny zavatra rehetra. Raha tena tianao ny vadinao dia matahotra azy ianao. Fa tsy hoe ny fitiavana mahatonga lalàna tsy misy tsony ny lalàna. Zay tsy ny fitiavana izay. Fa filany nofo zay rehefa tsisy lalàna. Fa eo amin'ny fitiavana dia misy ny tahotra. Eo amin'ny fitiavana dia misy ny fanajana. Zay misy ny hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Izay ny tsy nisy tamin'ny zanak'Israely dia misy fiatraikany amin'ny zavatra maro isan-karazany izany. Ary misy pratika tsara noho izany. Misy pratika tsara noho izany. Zao le pratika tsara. Alohan'ny andraisanao angady raha makany akoraka amikana-tsanao ka iasanao atsatoy kely ny angady dia mivavaka. Diranao birao mipetraha kely dia mivavaka. Amoanao mangazay idio kely mangazay vavahy ianao. Misy fianakaviana hanokatra mangazay voalohany izy tao be horirika tao dia nanontany aho ina papa ny tokony atao fa hanokatra mangazay zahay dia zao nataoko azy midira ao anatin'ny mangazay aza mbola sokafana idiran'io aloha fa vavahy ianareo ho tahian'Andriamanitra ny ataonareo rehetra. Ary dikan'izay dia tena ny tahian'Andriamanitra tokoa. Fomba nandresena lahatra silamo anankiray tany Atsimo-tany raha mbola niasa tany zahay dia silamo anankiray nitsabo tena tany Ejeda hôpitaly nalaza zany tamin'ny loterana taloha dia navoaka ny hôpitaly tany izy ty hoe ampidio any Bezaty fa raha mifaty ety
dia nitezainay salama tsy mahatsara ilay karana. Izy salama miditra am-piangonana natao batisa fa ny mahakarana tia volana azy mbola tsy folaka. Dia zao no nataoko taminy, avy mivavaka maraina izy, voainy ny dokany, zay moa fiteny ihany, voainy ny mangazay ny folakandro ny alahady. Dia tsy mamonjy fotoam-pifoazana izy alarobia, fa antany maninona tsy mamonjy fotoam-pifoazana raha sirina, mba mivarotra kely olo fa tsena ny andro. Dia zao no nataoko taminy, mangala ianao karneo dia apetrao daholo ny vola rehetra azonao mandritra ny herinandro. La deriva ampidiro fa mamola mangazay ianao, larobia riva ampidiro fa tsy mamonjy fifoazana ianao, dia ampidiro daholo. Dia zao mangalako anao karne anankiray, dia soraty eo ny vola azonao, ianao tsy mamoa mangazay la deriva, tsy mamoa mangazay alarobia. Dia ho hitanao fa le tsy amoazanao mangazay be lavitra ny herinandro amin'ny vola azonao. Ary marina io, marina io. Ary ty mampieritreritra, ty mampieritreritra. Nisy fiangonana anankiray ndray mandeha fotsiny mivoa alahady amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Tonga mivavaka daholo ny olona. Dia ny hariva nisy fotoam-pifoazana. Fa ny tombo moa ny mpiangona dia nanapa-kevitra ny komity, alao tsy hiditra indroa. Dia misy ny amin'ny 9 sasany, nisy ny amin'ny 10. Dia hita fa be dia be le amin'ny 9 sasany, vitsy kely ny amin'ny 10. Dia farany nanontany satria pastora mpanampy amin'ilay toerana nanontany, azafady tompoko, inona ny mahatonga anao hamonjy ny amin'ny 9 sasany, nefa taloha nazoto ry namonjy ny tamin'ny 7. Zao no nataony, zao papa, rehefa mba vitany amin'ny 9 sasany ka mindrava amin'ny 7, afaka manao zavatra hafa aho. Zay, afaka manao zavatra hafa aho. Zany hoe le vavaka amin'ny alahady zany, zavatra anankiray atao fotsiny sisa. Fa aveo izy dia nanontaniako, afaka manao zavatra hafa tahaka ny ahoana? Afaka mitsangatsangana ny amenakavy. Ary raha ohatra mba sahirakirana kely dia mba tsy voaina ny mangazay fa mivarotra trano. Manaja ny andro sabata ve zany tompoko antsika pastera? Tsika ilay nanapa-kevitra hoe asy fidirana indroa. Sa mampitombo ny olona hanontany bebe kokoa. Mandinihy tsara, mandinihy tsara. Fa zany teny tamin'ny komity, alohan'ny hanapa-kevitra hoe miditra indroa, inona ny fitezam-panahy tao amin'ireo olona reo. Fa mila fitezam-panahy izay miditra amin'ny 9 sasany, satria mitombo ny fotoana ny tany. Mampieritreritra io. Ka dinio tsara ny fitezam-panahy atao. Mpampianatra ao amin'ny Enivorevaratra. Dia zao no ataoko, isaky ny mampandray aho, dia mila ho latsaka ny ranomasoko rehefa atao ny 4,500. Manina ho le mpianatra, zao no mampilatsaka ny ranomasoko. Le 4,500 avia mangetaheta, ohatra miteny amin'ny akabeazany olo hoe ndana mivoaka fa tsy mpandray ianao. Sa ahoana? Tsy mivoaka daholo ve ny olona amin'ny 4,500? Misy ola 900 mivavaka ao, ola 300 tsy atafajanona, voaka daholo ny 300 isa. Dia mieritreritra amin'ny mahapastora manao hoe, raha izao moa Jesosy no anontanianao amiko manao hoe, aiza raha hanina, aiza raha hanina, nahoana ny raha hanay ny tafiditra ao an-trano. Dia amaly manao hoe tsy mpandray izy tsinona ka. Dia zao ny valy teny ataonao, fa nga rehefa tsy mpandray izy dia mahazo mandeha. Nga rehefa tsy mpandray izy dia mahazo mandeha. Hisy fandraisana moa tsika. Dia ho hitanareo fa hivoaka daholo ny olo izay tsy mandray. Inona ny fitezam-panahy ataon'ny fiangonana amin'izany ho an'ny tsy mpandray? Fa raha zazakely 3 taona sekoly lady no zaronao mivoaka, rehefa tanora iny hivoaka koa. Ary rehefa lehibe nitsiditra am-piangonana tsony, satria dia ny kely izy ny zaronao mivoaka fiangonana. Ary rehefa bebe ny olona toka ao anatin'ny fiangonanao, izy anao mivoaka ny dekonina alohan'ny atokotany. Ny ankizy, nahoana ny ankizy no mivoaka ny atokotany? Manazatra azy ianao tsy hiditra am-piangonana.
Zany aby mampieritreritra am'ty boky ny Agay ity amin'ny resaka tempoly. Amin'ny resaka tempoly ny fotoam-pivavahana. Tena mampieritreritra ty boky ny Agay ity hoe ny fiainako miaraka amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataoko miaraka amin'Andriamanitra. Misy fiatraikany ho an'ny taranako, misy fiatraikany ho an'ny fireneko, misy fiatraikany ho anay mianakavy. Zany ny zavatra hita. Zany ny zavatra hita. Ary le fahazarantsika io dia lasa fahazarany ankizy. Io fahazarantsika io. Fahazaran'le zanatsika. Ny sekoly manabe ny zanaka voalohany. Tsy ny fiangonana na ny sekoly andoavantsika vola. Ny tokantranonao ny zanaka tena mitaiza voalohany. Ka eto ry havana, ty boky ny Agay ity masahana zavatra maro. Fa tsy hoe fitaovana planche, fanangonana vola eny vidianana fantsika, fanangonana vola anaovana taolana, tsy zany mihitsy. Fa le fiainanao miaraka amin'Andriamanitra no tena kirakirain'ny boky ny Agay. Io no tena kirakirain'ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Satria dikany hoe tempoly dia toerana ray ivavahana. Toerana ray ivavahana. Ny tokantrano toerana ray ivavahana. Ny fiangonana toerana ray ivavahana. Zany ny zavatra hita. Dia toisitsika izy. Ny manaraka hita amin'ny ty boky ity koa amin'ny vony izy rehetrarehetra dia izao. Ny toerany fitiavatena. Tsy niny boky ny Agay, mbola tsy jery ny toko voalohantsika fa izy mitambatra ny jerentsika. Tsy niny boky ny Agay ny fitiavatena. Mametraka ny an'ny tena alohan'ny ny an'Andriamanitra. Vakiantsika tamin'ny toko voalohany teo hoe mova zao fotoana itoeranareo amin'ny trano tsara nefa ny tranoko tsy vita. Tsy mivakiantsika teo zay. Vakiantsika teo zay. Zany hoe ny an'Andriamanitra dia tsy rambona. Pratika tsotra ny eo ry havana. Niditra tatsika zao tamin'ny enina sasany dia misy mivoaka kely manao goûter. Atokotany fa misy tsena moa etsy akaiketso. Dia zao fotsiny ny ataoko aminao. Ny vola rakitra terinao eto ve be lavitra noho ny vola laninao amin'ny goûter ao tokotany. Mampieritreritra zany. Ny vola terinao ho an'Andriamanitra eto hoe atambatra ny maraina, atoandro, hariva, alina. Mitovy vidy amin'ny vary ray plat vidinao ambadika eo. Sa latsaka. Raha latsaka dia ahoana zay ny an'Andriamanitra? Hambaniny an'Andriamanitra amin'izay. Hambaniny an'Andriamanitra. Raha latsaka. Raha mividina ray, ohatrina ny ena 1 kilô tokotany io. 7,000. Hoy ianao, efa mianaka zahay vidy ena 1 kilô aho ho anay atoandro sy hariva. Rariny ane zany tsy diso e. Tsy zay? Fanirakitra tao anatin'ny atao 3 andro nisy 7,000 ve? Mampieritreritra ane zany. Tsy zay ranga? Loam-pianakaviana anao mampieritreritra zay. Zay aby tsy niny ty boky ny Agay ity. Ny anao ataonao be fa ny an'Andriamanitra ataonao kely. Sasany ara mivoaka any an-trano manontany manao misy vola madinika avy eo rakizy ataoko rakitra. Ny vola vaventy ho an'iza zany? Ho an'ny ara-nofo sy ny fiainana andavanandro. Fa ny vola madinika ny menan'Andriamanitra ty. Zany aby tsy niny ty boky ny Agay ity. Zany aby ny tsy niny ty boky ny Agay ity. Tantara marina ty. Ho andreo mpianatra amin'ny fianaratsoa dia mahalala n'io tantara io sy. Zao le tantara marina. Nisy fotoana nampitondran'ny synode afovoany ana fiangonana. Fiangonana naorika moa ary tobifaliana ny anarany toby naorika any koa. Dia nampitondran'ny synode afovoany an'io nanomboka tamin'ny 1993 hatramin'ny 2000. Tamin'ny taona 2000. 1995 anay ividy laklosy. Volana jona no ivoriany commune comité
volana janvier miviriny komity vilana laklosika volana jona zao mifantanina petraka ny komity tamiko anao gala evangelika ve tsika pampa tsy manao zany tsika hoa anao vokatra ve tsika tsy anao vokatra tsika hoa anao valopy ve tsika tsy anao valopy tsika hoa anao sakafo ve tsika tsy anao sakafo tsika hoa dia zao nataondre ka ahoana ny fomba anaovana laklosy sady tsy anao vokatra tsy anao valopy tsy anao gala evangelika tsy anao sakafo dia ina ny fidiram-bola tsika dia zao nataoko anazy tsika tsiraray ny fidiram-bolan'i Jesosy tsika tsiraray ny fidiram-bolan'i Jesosy hiasa tsika dia nanomboka ny volana janvier nampianatra tao amin'ny fiangonana ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy dia nitety ny mpiangona rehetra isa-tokantrano ary raha nisy tsy kristianina na kristiana ny fiangonana-kafa teo akaiky ny tokantrano kristianina zay nentiko dia nanontaniako mamango pastora tompoko tia azo vavaka ve tsika misy miteny midira anao pastera misy miteny zay katolika zay anglikana zay rema zay zao dia tsy nila izy dia tonga ny fotoana volana jona dia anao rakitra dia nitapaka tao amin'ny komity hoe rakitra indray mihodina zay no azahoana azy ny vidiny laklosy 3,200,000 zay nisanay mpiangona eo amin'ny 700 taona isanay mpiangona io no anangona an'le volana janvier nanomboka nanentana janvier février mars avril mai juin tonga le izy tsy alahady fandraisana ary zay mihitsy ny nataoko ny vola sy mifandraisana tsy ampifangaro za dia mandà mihitsy ny hoe andro fandraisana anao naovana vokatra tsy miditra amin'ny fiangonako zay hoa satria anao ve sady mitsakotsako mofo gasy anao ny teny hoe avery mangetaheta tsy mety zay tsy mety zay tsy miditra amin'ny fiangonako zany vokatra amin'ny anao fanasany tomboka de anao vokatra zany fanasany tomboka fibebahana ny ao tsy zay ny tenin'Andriamanitra ity ny fanakena vaovao azon'olo etra famelany keloko zay no izy dia somary kivikivy ny akabeazany ny amin'ny komity tsy mba ho azo ny laklosy dia zao nataoko anazy raha mbola Jesosy foana ny Jesosy tsy maintsy azo io ny teny izy na inona angatainareo amin'ny anarako ho azonareo zany ny teny izy tsy maintsy tanteraka io dia tonga ny fotoana nanao rakitra indray mihodina zahay dia ny mpiandry rehetra najanoko sy mpiomana dia ny olona nody rehefa vita ny tsodrano mandoalika daholo tsika rehetra nanomboka amiko pastora nandoalika dia zay mivavaka mpanisa vola manisa vola afaka tsasakadiny nandefa iraka nakany amin'ny toerana mamisa-kristy fanisam-bola vita ve tompoko ny fanisam-bola mbola tsy vita dia mitoy ny vavaka rehefa aveo zareo nandefa iraka amin'izay kelikely vita pastera ny fanisam-bola lazao arany vola hazo 3,350,000 radina rakitra ndray mihodina fampanantenana nomeko ny fiangonana tamin'io dia hoe amin'ny herin'ny androany misy laklosy mipetraka eto amin'ny altara ho jerenareo fa ny finoana miteraka asa ary ny finoana mahatonga fahagagana tamin'ny herin'io nalaina teny amin'ny katolika teny ambozitany ny laklosy napetraka teo 56 kilo lanjan'le laklosy napetraka teo ary dia gaga ny olona zay vao mba nisy hoe nahazo zavatra amin'ny fiangonana tsy nanao valopy tsy nanao vokatra tsy nanao sakafo tsy nanao gala evangelika finona fotsiny vavaka fanolora-tena ary tena hoe zay ananako no homeko anao Andriamanitra zay ny fanentanana natao ary tanteraka io karaha tsika marobe reto fa maika mavita zavatra lavitra zay koa no ampianariny boky ny agay zay koa no ampianariny boky ny agay ny olona zay tena resy lahatra amin'Andriamanitra no ampianariny boky ny agay tsy ny tenany ihany no atolony ho an'Andriamanitra fa ny zanany tezainy ho an'Andriamanitra ny fananany atolony ho an'Andriamanitra zany noho izy ary zao no mahagaga amin'Andriamanitra raha manolotra ho an'Andriamanitra ny fananana ianao ho ny herin'Andriamanitra hiny moaly ariva dia nanontany aty zanako anankiray ara-panahy eto inona papa ny tokony atao rehefa mivavaka mikasika ny atao hoe fivelomana zavatra telo ny tonono moa rehefa hivavaka ho an'ny fivelomana ianao
Vizano azontsika boky ny Agay zao meo a Jesosy afahako manompo anao tsy miahiahy zavatra hafa. Zay ny voalohany. Meo a Jesosy afahako manompo anao tsy miahiahy zavatra hafa. Ny faharoa, meo a Jesosy afahako manampy ny mahantra. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo, meo a Jesosy afahako mamelona ny ankohonako. Dia hoy tamin'ilay zanako, ny famelomantena dia fitoriana amin'ny filazantsara. Koa ny famelomantena mahomby, fitoriana amin'ny filazantsara mahomby. Amin'ny rakitra ho antsika miteny hoe ry tompony arena. Nefa ianao mandritra mihira ny tompony arena, sahiran-tsainany hoe inona no hoaniko ratoandro. Tsy mety zay. Matoa ianao tsy tanteraka reo telo reo, tsy hangatahanao zany. Hangatao io, meo a Jesosy afahako manompo anao tsy misy ahiahy. Meo a Jesosy afahako mamaneny mahantra. Meo a Jesosy afahako mitoro ny filazantsara anao amin'ny fananany menakavy ny zavatra ampy. Amin'ny fananany menakavy ny zavatra ampy. Tena tanterahan'ny tompo zany. Zay koa ny zavatra hitantsika eto amin'ity boky ny Agay ity. Rehefa ny an'Andriamanitra no rehefa nao aloha dia tena zava-dehibe zay. Zavatra manaraka ny lazain'ny boky ny Agay amin'ny fanaovana tempoly dia zao, satria nanaiky an'Andriamanitra ny vahoaka Israely niaraka tamin'ny Agay nanamboatra n'ity tempoly ity, dia io tempoly namboarina tamin'ny andron'ny Agay io no nidiran'i Jesosy taty afara. Io tempoly namboarin'ny Agay io no nidiran'i Jesosy taty afara. Zay ny zavatra hita eo. Io nidiran'i Jesosy taty afara. Satria tena tao anatin'ny fanekena an'Andriamanitra nanaovany anazy. Eto koa ry havana, ny fanekenao an'Andriamanitra dia tondra fitahiana ho anao. Ary Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny tokantranonao amin'ny fanekenao an'Andriamanitra. Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny tokantranonao. Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny fiangonana misy anao, amin'izany fanekenao an'Andriamanitra zany. Satria ahoana ho Jesosy tsy tonga anao ny sitrapoko fa nino izy? Ny sitrapony zay nanirakahy. Rehefa ny sitrapony Jesosy ny sitraponao dia lasa mitondra fitahiana io. Jereo koa ny amin'ny Paoly. Ahoana izy mivolaza amin'ny Galatiana, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Zay mivolaza aminy. Tsy fa Kristy no velona atao anatiko. Tsy malala fa tsy Kristy vombo amin'ny hazo fijaliana aho. Zay no mambarany. Zany hoe tena Kristy mandehandeha ny fiainany ray manontolo. Tena mandresy zay. Tena mandresy eo amin'ny fiainany zay. Tsy mipetraka mihitsy hoe miloloha lanitra ka mety ho lena, mandia tany ka mety ho solafaka. Tsy mipetraka mihitsy io. Fa tena hoe Jesosy vatany no hitan'ny olona miaraka aminy. Zany ny zavatra marina. Jesosy vatany ny tena hita, ary ny fanahin'Andriamanitra ny tena mitoetra ao anatinao. Ao no nafantarana hoe fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Jereo ny Romana 7:7 dia hitanao fa manomboka miady ianao ary mifara amin'ny fandresena. Zay ny boky ny Agay raha jerentsika ray manontolo. Vakintsika teo ny toko voalohany dia hodiniantsika vetivety io toko voalohany io. Amin'ny toko voalohany io dia misy teny miverina ao. Amin'ny andininy 5, ny andininy 7 sy ny andininy 8 misy teny miverina ao. Ina le teny miverina ao amin'ny andininy 5? Iarahantsika mamaky ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao lazain'i Jehovah tompony maro, hevery ny lalanareo. Ny andininy 7 sy ny andininy 8 avy rendra mandeha koa amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehovah tompony maro, hevero ny lalanareo. Hatreo ihany aloha. Hevero ny lalanareo. Mampieritreritra io. Hay ve ty manao tranon'Andriamanitra ty, tsy hoe voavoro ny vola tompoko dia anao tranon'Andriamanitra tsika. Na hoe andeha pakapady tompo fa dia fa atao ny mariazy. Tranon'Andriamanitra koa nina atao amin'izay. Zany hoe tsy rehefa voavoro ny zavatra ilaina materiel rehetra dia manao tranon'Andriamanitra ianao. Fa ina ny tediavin'Andriamanitra voalohany indrindra
ahoana mivoalaza ho Jehova tompony maro, inona ny toyny? Hevero ny lalanareo, hevero ny lalanareo. Ny mahagaga ny lalana makany amin'ny Toby tsy mba misy lalana vita goudron. Ho le mpitondra anay zay moaly, ratsy be ty lalany ty, ratsy noho ny tamin'ny herintaona. De hoe aneritreritra manohy azy, kelikely koa no fahotana vita tamin'ny herintaona noho ny tamin'ity taona ty. Aneritreritra satria ahoana? Na ny firenentsika fotsiny ny jereo tsy mikorotana kokoa tsika tamin'ny taonito noho ny tamin'ny herintaona. Zay ny zavatra marina. Ary ny tokantrano tsirairay tsy mijalijaly kokoa tamin'ity taona ty noho ny tamin'ny herintaona. Zany daholo ny marina. Ary ny ambonin'izany ny ditra. Ny ditra ao an-tranao tsy mafimafika koa ve noho ny tamin'ity taona ty. Vao 3 volana lasa zay ry havana tao Antananarivo tao ny vahiny tamin'ny tokantrano anankiray mitomany izy mivady ny tantara amiko. Classe de 3e le zaza, 13 taona, classe de 3e. Ranomaso zao, inona ny tao maniny? Mifokarongony le zaza. 13 taona, mifokarongony, miaraka amin'ny namany mifokarongony. Ary miteny mahery amin'ny ray aman-dreniny manao hoe raha teniteneninareo dia tomoko ny entako miala ato. Zany ny zavatra hita amintsika malagasy amin'izao fotoana izao. Zany ny zavatra hita. Tena nitomany izy mivady. Zay nefa mba mpiandry ihany, mba komity ny fiangonana ihany. Zao nefa rano zanakay. Tena ny fahotana amin'izao fotoana izao be lavitra noho ny tamin'ny herintaona. Be lavitra. Ary ny ditra ny tanora amin'izao fotoana izao be lavitra noho ny tamin'ny herintaona. Ny ditra ny ray aman-dreny koa be lavitra koa. Hevero ny lalanareo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Eo anatin'ny zavatra maro be dia be io. Dia zao ny teniny, hevero ny lalanareo. Ary mba hafana mihevitra ilay lalana dia zao ny zavatra hita ato amin'ity boky ny Hagai ity, miverina 7:20 ny teny hoe ary tonga tamin'ny Hagai ny tenin'Andriamanitra. Miverina 7:20 io. Ary ery amin'ny 9 farany indrindra, ny 9 faha-440, erantsika mapika ny 9 faha-440 io. Ahoana mivolaza amin'ny 9 faha-440 io? Dia notairin'Andriamanitra ny fanahin Zerubabela zanaky Selitiela governoran'ny Joda, ny fanahin Josua zanaky Zozadaka mpisorona be, sy ny fanahin sisa rehetra amin'ny vahoaka, ary dia avy izy ka nandrafitra ny trano Jehova tompony maro Andriamanina. Ina hono nataon'Andriamanitra? Nitairin'Andriamanitra n'inona? Ny fanahy. Ka ny fanaovana ny asan'Andriamanitra manomboka aiza? Amin'ny fanangonana fantsika sy mpinasa sa manomboka aiza? Ny fanahy. Manomboka amin'ny fanahy. Notairin'Andriamanitra ny fanahy. Ny toko voalohany dia hoe fitaomana ny hoe ndeha ataovy ny tranoko ho Jehova. Iverena ny fanampitoam-pivavahana, iverena ny fifaneraserana tsara amiko, iverena ny maholoko anareo, iverena ny fiainana araka an'Andriamanitra isaky ny tokantrano, ataovy ny tranoko isin'izany rehetrarehetra zany, iverena ny fitahinanareo mihoatra ny firenen-kafa. Kanefa alohan'izany rehetrarehetra zany, hevero ny lalanareo. Mampieritreritra io, hevero ny lalanareo. Zay ny tena ao anatin'io, hevero ny lalanareo. Amin'ilay hoe hevero ny lalanareo. Zao ny hoeviny, aza ny tranoko no amboarina, fa ny fonareo no amboary. Ahoana ny voalazan'ny Paoly mikasika an'ity tenantsika ity? Trano lay. Zay no amboarany. Trano arafitr'Andriamanitra. Ka raha trano arafitr'Andriamanitra, iza zany tokony ao anatiny? Tsy fantatrareo fa inon'Andriamanitra ianareo izy?
tempolo masin'Andriamanitra. Noho izany ny tenantsika aloha no rafitra voalohany. Zay nambarana io toko voalohany io. Ny tenantsika aloha no rafitra voalohany. Ny lalantsika aloha no amboarina voalohany. Aiza ny lalakalehako. Inona voalaza amin'ny Jaona toko 7:10. Tantaran'inona amin'ny Jaona toko 7:10 amin'ny filazantsarany Jaona. Jesosy maninona mpianatra? Maninona tovy mafimafy? Jesosy manasa ny tongotry ny mpianatra. Hatao amin'ny fifoazana fomba io. Misy fanasana tongotra androany dia manasa tongotra. Ary manasa tongotra moderna moa dia fanaina ny rano. Fa tsy nisy an'izany tamin'ny andron'i Jesosy. Voalaza amin'ny soratra masina ve namerina afo Jesosy dia nanao rano matimaty aloha nanasa ny tongotry ny mpianatra. Zay ve mivoalaza ao? Ka fifoazana moderna ny antsika. Tsy zay ny voalaza ao. Fa misy heviny lalindala kokoa ry havana. Petera miteny manao hoe aza ny tongotry ihany fa ny lohako, ny tanako sy ny sisa. Ahoana ho Jesosy? Nefa madio tsy mila sasany intsony. Zao ry havana ny heviny. Zao ny heviny. Ary eto no andiniantsika tena. Zao ny heviny. Raha ny olona hamonomby. Inona ny sangoritana mitady? Andaboka azy. Tongony. Tongony ny fatorana. Rehefa voafatra ny tongony efatra, maninona le omby? Daboka amin'ny tany. Io ny tiany Jesosy atao e. Rehefa ny tongotra ao no voafatoko Jesosy, tsy afaka makaiza ianao. Daboka eo akaikiny ianao. Zay ny hevitry ny fanasany tongotra io. Hidaboka eo akaikin'ny Jesosy ianao. Ho babon'ny Jesosy ianao. Zany ny tena heviny. Arabaky teny mihitsy. Ho babon'ny Jesosy arabaky teny ianao. Hidaboka eo amin'ny lohany ianao. Hiaiky volany eo amin'ny lohany ianao. Haro manaiky vonony le damahela ao anatinao. Fa misy tongotra anankiray ao anatintsika ao. Zay tiany Jesosy ho fatorana mihitsy. Nefa io tsy mety voafatotra fa sahirana Jesosy mamatotra an'io. Ary io tongotra io tsy iza fa nieritreritra ao. Ato am-piangonana ianao, ny sainao mandeha lavitra. Ao an-trano ianao, matory eo am-pandriana, ny sainao mandeha lavitra. Any am-piasana ianao, ny sainao mandeha lavitra. Hoy aho tamin'ny fiangonana anankiray, raha amin'izao fotoana izao no asehon'i Jesosy amin'ny vady, ny eritreritra ao anatin'ny sain'ny vadiny, misaraka angamba izy. Zany nambarako. Mandeha lavitra le saina. Ny vava mireo Jesosy sakaizanay, ny saina tsy zay ny hirany. Io eritreritra io ny tiany Jesosy tena ho fatorana. Io ny tiany Jesosy ho fatorana tanteraka. Zany hoe evero ny lalanareo. Inavo ny lalana andehanan'ny sainao. Inavo ny lalana andehanan'ny sainao. Inavo ny lalana andehanan'ny fonao. Fa rehefa atao batisy ianao dia zao natao amin'ny pastora. Ataoko aminao mariky ny azo fijaliana misy pastora namako eto moa. Na zao rehetra misy diso. Ataoko aminao minaraky ny azo fijaliana eo amin'inona ny voalohany, eo amin'ny andronao dia faharoa, eo amin'ny tratranao. Inona ny antony? Zay eritreretin'ny saina no andehanan'ny fo. Ary zay mamin'ny fo dia avy ny saina ho tanterahina. Zany hoy izy. Ka manomboka amin'ny batisy ianao, nefa fatorana amin'ny azo fijaliana, ny sainao sy ny fonao mba babon'i Jesosy. Sambatra ny ery havana izay midaraboka eo an-tongotry Jesosy. Tena sambatra. Toko voalohany ary ny hevitra lehibe azontsika androany dia zao. Tsy le trano hita maso arafitra ihany, fa le trano tsy hita maso dia ny tokantrano, dia ny fonao, ny sainao no mila amboarina ho an'Andriamanitra. Fa ny tempolo moa ho aniza? Ho an'Andriamanitra. Io no mila amboarina ho an'Andriamanitra. Ary nahoana no tsy mahavita azy? Ny fitiavan-tena no tsy mahavita azy. Ny ahy aloha
vao ny an'Andriamanitra. Ary zay ny mampanota ny mpanota, ary zay ny tsy aresen'ny olona ny fahotana, ny azy aloha vao ny an'Andriamanitra, fa tsy ny an'Andriamanitra zay vao ny azy. Ahoana ny tenin' Jesosy? Ka tsao aloha ninozy, fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia omena anareo ny sisa rehetra. Zay ny tenin' Jesosy, ary io ny tiany Jesosy hitoetra ato anatintsika. Mba hafana manatanteraka izany, raha mamitina azy tsika hoe evero aloha ny lalanareo. Fa ny olona mieritreritra ny lalakaleny, io ny tairin'i Jesosy ny fanahiny. Io ny tairin'i Jehovah ny fanahiny, ny mieritreritra ny lalakaleny. Ary zay ny tenenan'i Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Vavaka tsika. Ny angatahako aminao dia vavaka ianao. Fa zay no azontsika tamin'ity maraina ity, azontsika amin'izao soratra masina avy amin'ny Agay izao. Vavaka tompoko. Aona ny lalakalenao eo amin'ny fiainanao andavanandro amin'izao. Tianao va ny fiainanao mba ho tairin'i Jehovah ny fanahinao, mba ho azo tanteraka, mba zavatra momba an'Andriamanitra ve ny afantaran'ny olona anao. Vavaka tompoko. Vavaka tsika rakizy. Azy Papa anjerena fa mivavaka isika. Ary dia angataka anao hibebaka amin'izao fotoan'izao amin'ny fiainantsika. Fiainantsika andavanandro. Fa io fiainantsika andavanandro io ny trano rafitr'Andriamanitra. Io tena tempolo misy an'Andriamanitra. Io fiainantsika andavanandro io. Bebaka tompoko. Bebaka amin'ny tompontsika amin'izao fotoan'izao. Aza mieritreritra ny eo akaikinao, ianao sy Andriamanitra mifanatritra amin'izao fotoan'izao. Ary ianao sy Andriamanitra no mifanontany amin'izao fotoan'izao. Hoy Andriamanitra aminao, hevero ny lalanao. Zay ny teneniny ankehitriny. Hevero ny lalanao. Fa trano rafitr'Andriamanitra ianao, tempolon'Andriamanitra ianao, ny fanahin'Andriamanitra ny tiany hitoetra ao anatinao, ary ny momba n'Andriamanitra ny tiany ho eo aminao. Raha ny tiany hidarabika eo akaikiny ianao, ho fatorany tsy afaka miala. Sambatra zay gadran'i Jesosy. Sambatra zay miditra trano maizinao amin'i Jesosy. Sambatra zay tsy miala eo amin'i Jesosy. Zany ny zavatra teneniny. Vavaka tompoko. Sady mibebaka tsika. Mibebaka amin'ny tompo. Tediavin'i Jesosy ianao mibebaka. Bebaka tompoko. Aza matahotra mihitsy manatona an'i Jesosy. Bebahy ianao. Bebahy ianao. Fa tena misy dikany hoe nahoana ny lalana makany amin'ny tompo ny ratsy mandrakariva ary miaratsy, satria miaratsy ny fon'olombelona. Miaratsy ny fon'olombelona, miaratsy ny fisainan'ny olombelona. Ary zay ny tediavin'i Jesosy ny hibebahantsika, ny hahatonga antsika hahitana an'Andriamanitra hoe tempolo masin'Andriamanitra io olona io. Manana ny fanahin'Andriamanitra io olona io. Ten'Andriamanitra ny velona ao anatin'ilay olona. Zay ny tediavin'i Jesosy amintsika. Ary ny anaranao, aona ny afantaran'ny olona ny anaranao, ny klemanao ve no afantaran'ny olona ny anaranao. Sa Andriamanitra sa Jesosy zay maty ho anao. Sao dia ny klemanao no afantaran'ny olona anao. Vavaka tompoko tsika. Vavaka tompoko. Vavaka amin'i Jesosy ianao. Mitondra amin'i Jesosy ny momba anao mihitsy. Na dia ny nataonao tamin'ny herinandro mialoha, hatongavana tesy farimena aza. Araka an'Andriamanitra daholo ve reny. Tsarovy ry havana. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra natao amin'ny Agay dia zao, hiova ny tantaran'ny zanak'Israely, fa hisy tempolo eo an-tanàna. Ny manana an' Jesosy manoratra tantara vaovao miaraka amin'i Jesosy. Zany ny manana an' Jesosy. Manoratra tantara vaovao ny fiainany miaraka amin'i Jesosy. Zay ny tediaviny. Samy mibebaka tompoko. Manatona an' Jesosy amin'izao fotoan'izao. Zay ny tediaviny. Manatona azy.
Ary lazao mihitsy izy hoe fatory a Jesosy ho babonao, ary ataovy tempoly ahitananao ny fiainako Jesosy, ataovy tena ahitana ny anaranao, ny anarako. Ahoana ny fitaizana ny zanakao, fa ny tokantrano ny fiangonana voalohany, hitaizana sy anabeazan'olona, sekoly ny tokantrano. Ahoana ny tokantranonao? Tena ahitana an'izany ve? Ahoana ny zavatra rehetra iainantsika amin'izany hoe manana an' Jesosy zany? Ry havana, ny boky ny Hagai dia tena hoe manome fifaliana ny olona amin'ny fampionana ny olona amin'ny Jesosy. Ny fiainanao ve tahaka izany? Mampiana olona amin'ny Jesosy ve ny fiainanao, sa ny kilemanao no anarahany olona anao? Dia diavin'i Jesosy ianao ankehitriny, tena naradia azy, tena eo aminy, mibeba tompoko. Dia diavin'ny tompo ianao ankehitriny, dia diavin'ny tompo ianao ho babony tanteraka, dia diavin'ny tompo ianao ho babony tanteraka, dia diavin'ny tompo ianao hidarampoka ao ny lohany, tena ho tempolo masina, hanjakany fiainany, hanjakany fanahiny, hanjakany teniny. Zany dia diavin'i Jesosy aminao. Raha tonga eto ianao, tsy tonga ara-pahazarana, fa hovain'Andriamanitra ny fiainana. Toerana tsy nisy tempolo ny fiainanao, toerana tsy nisy Andriamanitra ny fiainanao. Andriamanitra ankehitriny tianorina tempolo eo amin'izany fiainanao zany. Zay ny tediavin'ny tompoko. Amin'ny toko voalohany zao zay ny tediaviny, hevery ny lalanao. Bebaka tompoko. Satria mibebaka amin'i Jesosy tsika rehetra. Satria mibebaka amin'i Jesosy tsika tompoko. Hananantsika ny tompo, le tompo tena tiantsika. Le tompo tena tiantsika. Zao no nataony Ravao ty tempolo ity, fa hatsangako amin'ny andro fahatelo. Ary mba ahafahany tena antsika ho tonga tempolo ny fanahy masina, ny azy ny ravana voalohany no ny fitiavany antsika. Aoka anatona azy tompoko. Aoka anatona azy tsika amin'izay fotoana zao. Tena ho an'i Jesosy marina. Tena ho an'i Jesosy marina. Fa tediaviny amintsika zany hoe ho an'i Jesosy zany ny momba antsika rehetra. Bebaka tompoko. Bebaka indrindra, be tanora tsika. Be tanora tsika. Tsika tanora eny am-baliko eny. Tiany Jesosy ianao. Tanora tahaka anao Jesosy. Fantatry Jesosy niadinao matanora anao. Tanora tahaka anao Jesosy. Fantany niadin'ny tanora. Manatonany Jesosy. Mba ho babony tanteraka na ho tempoly amboarin'Andriamanitra. Fa ankehitriny ny hevitra tanora dia toerana tsy misy an'Andriamanitra ny fiainan'ny tanora. Zany no heverana anazy. Fa ny tiany Jesosy toerana misy tempolin'Andriamanitra ny toeran'ny tanora. Manatona ny tompo tompoko. Manatona ny tompo. Tediavin'i Jesosy efa manatona azy. Iary tsangantsika rehetra. Iary tsangantsika rehetra tompoko. Dia mba meny tiona kely ny era 449 efatra amby efapolo sy efajato. Mena fotsiny ny feony dia hiraintsika tsy misy orga izy. 449 nzay reko tompo, nzay reny feonao. Njaire kotompo, njaire ni feuna, meya tuai iana, anka ni Calvary. Tuo pulei pe ra soa ue ba sa
sasaony ranao soa zay tany Kalvary male miaoe kame taraina oe vonje niako Tompo vonje ne olona Tompo lehibe rasoa oe mba sasaony ranao soa iza tao Kalvary nefe yadanampo mandre seni manjo Yesu rina ni tautru rito puovonzeu tu puleibe rasua ue mba sasaony ranao soa iza tao Kalvary pano tatsy manda rito pomamela nefa utako lehibe ifo na kutoko Tompo lehibe rasoa oe mba sasaony ranao soa iza tao Kalvary nefo kotsy madio mbadio venao anio malo tuao Tompo sasa o voadi Tompo lehibe rasoa oe mba sasaony ranao soa iza tao Kalvary nefo kono sasa kadio venao iza nefa utako marobe levo ne avoko Tompo lehibe rasoa oe mba sasaony ranao soa iza tao Kalvary vavaka atsika misaotranao Jesosy tamin'ity tapany voalohany amin'ny boky ny Hagai ity amin'ny ampatsihivinao ho anay fa eo amin'ny fanaovana ny asanao dia ny fonay sy ny sainay
ny momba anay no tianao amboarina voalohany ho trano arafitrao ka dia mampieritreritra ny lalakalehanay ianao isan'andro sao hafa ny lalakalehan'ny sainay hafa ny lalakalehan'ny fonay nefa hafa ny tonon'ny vavanay mampieritreritra anay koa anao amin'ny lalakalehan'ny tokantranonay miady varotra aminao zay Jesosy vangio ny tokantrano indrindra ny tokantrano mananady misy ditra misy fahazarany ratsy misy fahanitrana misy alahelo misy ranomaso entinay mambavaka aminao zany ny renim-pianakaviana mitomany amin'ny zanany lahy ny vady mitomany amin'ny vadiny ny zanaka mandohalika ho an'ny dada ho an'ny mama mba hiovany mba ho tempolo mifanainao masina tokoa ny tokantrano hangatana aminao zany Jesosy ho tanterahinao dia mamindrafo aminay ary mamelany elokay entinay mambavaka aminao dia zao sahady ny tapany faharoa zay tianao ambara aminay Tompo mambole tempolo amin'ny fiainanay mba hifanatrehanay aminao mandrakariva ka tsy atserovanay tena fa irery izahay fa manana anao Jehova tompony maro amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. Petraka antsika tompoko.